Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka tompoko. Ampanetretena Jesosy malala no androanay eo anatrehanao. Eo anatrehan'ny voninahitra ao. Ary anikenay fa ianao le Andriamanitra tomponay mpanjakanay. Misaotra indray Jesosy. Fa mivelatra manoloana anay ny andro vaovao ho porofo. Fa manana anjara izay higioka ny afatrao sy ny fampianaranao. Fa io ny fanahinay tsirairay aby. Asasao amin'ilay rahanao soa mihitsy mba izanay mandray tsara ny afatra izay tianao ambara. Sy ny mpanomponao izay hitondra ny teny kosa dia folay mivavako. Hanambara ny tena araka ny sitraponao ho lavorary araka ny herin'ny fitiavanao. Andao iaraka eto Jesosy, ka mba toky anao izay fa tsy aleto mandrapatapitry ny fotoana. Misaotra Jesosy eo. Aleluia. Amen. Ny mbola mpitiavana trandriavana no iarabana antsika ary anonana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ho ao amin'ny isa-tokantrano tsirairay aby. Ny bokin'ny Hebreo Hebreo 12:15 zany no vatsim-panahiny mintompo antsika izao anio izao. Hebreo 12:15 rehefa hita diovakina amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny teny. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazahoana sitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamary soa izay mazoto mitady azy. Amen. Sitraka hoe rehefa afa-po amin'ny asa ataon'ny mpiasa iray ny mpampiasa dia faly, ary dia manome fahafaham-po an'ilay mpiasa izy, ary amin'ny fomba maro no anehoany an'izany. Ary ahoana kosa ry havana no ahafantarantsika fa nahazo sitraka avy amin'Andriamanitra isika. Raha mino olona iray isika ry havana, dia midika izay fa misy fiheverana azy fa azo antoka iny olona. Ary fatokina olona iray no voninahitra lehibe indrindra azo atolotra azy. Fa ny famadika amin'izay kosa, ny manao azy ho mpandainga, dia faratapin'ny fitenenan-dratsy azy izany. Ary dia izay no itenenana amintsika hoe anana ny mpiarabelona aminao antoka ve ianao io? Sa kosa hevery ny ho mpandainga? Ko raha mino ny tenin'Andriamanitra ny olona iray, dia tena miazona izany ho marina sy azo antoka izy. Ary amin'izany dia hanome rariny an'Andriamanitra izy, sy hamela azy hiasa ao anatin'ny fiainany araka izay itiavan'Andriamanitra azy. Etsy an-daniny kosa nefa dia tsy misy faratapiny fanaovana tsinitsinina an'Andriamanitra mihoatra ny tsy finoana azy. Ary ny tsy mpino dia toa manambara fa tsy azo antoka Andriamanitra, ary tsy azo atao ny miantehatra aminy. Ary dia laviny izy, ary dia ny hevitry ny tenany no ianteherany. Ary dia toa milaza izany fa endry no ilay mpahary izy. Rehefa mihe kosa ny olona fa marin'Andriamanitra ka mitoky aminy, Andriamanitra kosa etsy an-daniny manome voninahitra azy ka manamarina azy amin'izay rehetra ataony. Ary tandremo ry havana, raha ho anisan'izay milaza isika fa olona bado ny kristianina ka minomino an'izao sy izao fotsiny, kanefa mino an'Andriamanitra izy. Fa hoy ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:5-7 hoe raha mandray ny fanambarany olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Indrisy anefa fa ny fanambaran'ny olona dia raisintsika isan'andro, akatoavintsika isan'andro, na dia eo am-piainona ny filazam-baovao fotsiny azy, dia toliana sy makamamy noho ny fanambarana ny filazantsara eo aminy izy. Fa maro no mandany fanambaran'Andriamanitra nefa dia fantatra izao fa miteraka vokatra ratsy sy mavesatra izany fandavana ny fanambarany izany. Fa izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy ho ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:5-10. Ary tsy maintsy ampamoahana ny amin'izany fanaratsiana an'Andriamanitra izany izy indray andro any. Petraka azy ny fanontaniana hoe manao ahoana ny fandraisanao ny fanambaran'Andriamanitra nandritry ny ity taona madiva ho tapitra ity.
dia ho sanatriva ianao ho anisan'ireo izay naniratsira an'Andriamanitra? Dia ho sanatriva ianao ho anisan'ireo tsy nakatony tenin'Andriamanitra izay nandrahan'ny mpanompony? Tandremo, fa anisan'izay nanao tsinotsinona an'Andriamanitra izany ary dia tsy ahazo sitraka mihitsy. Ary izay ry hava-malalo amin'ny tompo no mahatonga an' Jesosy ilay zanak'Andriamanitra tonga olona ametraka ny fanontaniana hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Dia hoy ny sasany hoe Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany hoe Elia, ary hoy ny sasany hoe Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany hoe fa ianareo kosa manao anahy ho iza. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra. Mietefa amin'ny tsirairay avy izany fanontaniana izany ry havana. Ary tsy afa-mandositra an'izany isika ka irona anaraka ny hevitry ny maro na ny hevitry ny mpanao tantara. Mara fa misy milaza fa mpaminany izy, misy koa milaza fa lelam-panao asa soa izy, ady resahany tseroa ny fampianarana sy ny fahagagana taona. Saingy tsy izany no votoatin'ny fanontaniana ry havana, fa ny hoe iza moa izy amiko? Iza moa Jesosy ilay teraka tao Betlehema amiko? Izao izay voavy natafita ny taona 240 na dia teo ho azy ny zavanitranga teto amin'izao tontolo izao sy ny manodidina ahy. Move izy no mpamonjy izay mitondra ny fotako teo amin'ny hazo fijaliana ka niaro ahy tsy hiara-ny fitsarana na dia tsy nakatò izay nambarany azy ao matetika. Move izy mara no Jesosy ilay iraky ny ray izay tonga ny eo ny fitiavany na dia nitoetra tao anatin'ny fankalana azy aho mandritry n'iny taon'iny. Amiko move izy no tompo izay mendriky ny haja sy ny fankatoavana, izay mifesy mitondra ankenako na dia maro aza ny fotoana tsy nanarahako ny diany ary tsy noraisiko ny tanany. Amiko move izy no ilay sakaiza velona manatrika ahy ka enoko ny feony ao amin'ny baiboly ary iresahako amin'ny alalan'ny vavaka. Ry mpiainy malalisana eo, na iza ianao no manontany ka nontaniany Jesosy anio hoe amin'izao farany taona izao fo hoe ataonao iza moa? Ary dia mila valiny mazava tsara avy aminao Jesosy Tompo amin'izany fanontaniana apetrany aminao izany. Raha toka izy no ilay Andriamanitra ho tomponao mpanjakanao, izy ilay zanak'Andriamanitra velona ho anao tokoa. Nitoetra tao anatinao ve izy, mifankatoavana anazy ary efa tena tsapanao ve fa nahazo sitraka avy amin'ny ianao? Fa ny soratra masina dia milaza fa tsy maintsy mino azy raha tsy izany dia tsy misy ahazona sitraka aminy. Te azo sitraka amin'ny tompo ve ianao? Mino azy ary ankatoavy izay rehetra nodidiny ho antsika tsirairay avy. Amen. Ivavakitsika ry havana. Dia raha Lazara voninahitra trano mbola tolotra ianao Jesosy. Faly ny fo mandreny afatra ao, ny fanontaniana petraka ao, dia tena tianao ambaranay amin'ny vavanay mihitsy fa ianao mihitsy ilay Andriamanitra velona tonga tato anatinay, hanovanay, azahoanay hery vaovao manatrika anao. Ndreo ny vahoakanao samy nandreny afatra ao, samy hitsakotsako ny fanontaniana izay ho apetraka ao. Vaingio ny fon'ny tsirairay azahoanay mamaly izay tena fanontanianao hiatrika aminay. Mankasitraka ny amin'ny fitahinao nay nandritry ny taona iny ary dia mbola mahatoky izay fa ho tahinao ho tratry ny rapitso, ho tratry ny ravakapitso ary hahatratra taona maro ao anatin'ny fanomponanao sy ny fononanao tanteraka. Tany mafy anefa ny tsirairay mba tena tanteraka izany fanerinao izany. Misaotra Jesosy eo. Dia tonoina amin'ny anaranao masy tsara Jesosy ilay tsodrano izay efa nomenao fahefananay ka hitenenanay hitahianao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindrafo aminao. Anandratra ny tavany aminao Jehovah ka hiteny aminao hoe aza matahotra.
Mpazahombanao mandrakariva ambara-patonga amin'ny fataperana izao tontolo izao. Makasitraka Jesosy makatelina tompo malalo. Anao ny dery, anao ny ady, anao ny voninahitra. Anao zany hatramin'ny voalohany dia anao mandrakizay. Aleluia. Amen. Mahiriza ry havana dia samy tratry ny rapitso sy raha afaka pitso avy isika ao ambanin'ny fitahian' Jesosy Tompo. Amen.